Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino hajaina. Androan dia andro ni Arafa. Andro izay tsara indrindra. Ary andro zay voalaza ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe khairu yawmin tala'at fihi shams. Izy no andro tsara indrindra ny posany masoandro teto ambony tany. Ka noho izany mifehatsika amin'ity androany ity mba ahafahantsika mahazo valisoa ny famafany Allah subhanahu wa ta'ala ny fahotantsika ary anisan'ny zavatra tsara indrindra atao amin'ny andro ny Arafa dia ny dua araka ny voalaza ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe khairu dua u yawm Arafa. Ny dua tsara indrindra zay ataon'ny zanak'olombelona eto ambony tany dia izay dua ataony amin'ny andro ny Arafa. Noho izany raha tsy mahalala dua anao dia andao anao ho apatsahivoko ny dua zay tsara indrindra nataon'ny mpaminany sy ireo mpaminany rehetra ny alolalana ny mpaminany Muhammad rehefa tonga izany andro Arafa izany. Iteny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam khairu dua u yawm Arafa. Ny dua tsara indrindra dia ny dua zay atao amin'ny andro Arafa. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. Ary ny dua tsara indrindra zay niteneniko sy ireo mpaminany rehetra ny alolalana ahy tamin'ny andro Arafa dia teny manao hoe la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Izany dua zany dia averimbereno raha ohatra ka tsy mahay dua anao fa izany no dua tsara indrindra nampianarin'ny mpaminany. Izany no dua tsara indrindra nataony ireo mpaminany rehetra mifandimy teto ambony tany nanomboka tamin'ny Adama, Ibrahim sy mpaminany Yunus, mpaminany Yusuf sy mpaminany rehetra tamin'io andro Arafa io rehefa migadina dia izany no dua zay nataon'izy ireo ary nampianariny ireo mpanaradia azy. Ka averimbereno ilay dua hoe la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Zay no dua zay tokony ho ataontsika mandritra n'ity andro ity mandra-pilentehany masoandro amin'izany arivany andro Arafa ity. Mangataka amin'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala atsika rehetra mba samy ahatotosa izany fifehezana zany ary azo valisoa ny famafana ny fahotana roa taona izany ary insha Allah zay dua rehetra ny eritreretintsika zay tiantsika nataontsika ho valiny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala avokoa. Zay no fampatsahivantsika tamin'ity androany ity. Aboneo, partageo, ataovy j'aime amizay mba ho hitan'olona maro raha tamin'ny alalan'ny partagenao nahitany olona n'izany dua zany ka nataony dia mahazo valisoanao amin'izany fanaovanao partage zany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.